avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Tsy mbola afaka mipiatra ny lalao ny bare indray ny kianja tsy mamasina noho ny tsy fahazona ny fankatoavana avy amin'ny CAF ny kianja izay nandaniany fitondrana rajoelina $770 tapitrisa. Tohina tanteraka ireo profesora malagasy manoloana ny faneho-kevitry ny mpitondra tenin'ny filoham-pirenena milaza fa tsy misy profesora mahay intsony eto Madagasikara ankehitriny fanambaniana sy fandrangitana ny profesora malagasy zany raha ny fanazavana. 7 kilometatra no isehoseho ny fitondrana rajoelina ary anaovana lanonam-panjakana amin'ilay lalambe mikodana Antananarivo Toamasina. 7 kilometatra izay mbola ahina ho tandrametaka raha ny zava-misy tena ny toerana hoy ny teknisianina. Ny tombo efatralina sy roetsy taona mahery ny varina farany Madagasikara atao anatin'ny embolana voalohany tamin'ity taona ity oharina ny embolana voalohany ny taona 2024 raha ny tatitra nataony banky foibe ny Madagasikara. Any ivelany, nilaza ny filoha Amerikanina androany fa ho apetraka eo ambany fifehezan'ny manam-pahefana federaly ny fitandrona filaminana Washington manomboka izao. Niraisina ny fepetra noho ny firongatry ny fanafiana taona andianjolany any toerana. Ny antsiprian'izay avy hatrany ary. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tombo kilasy tongo vavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy mbola afaka ampiatrano ny lalao ny baria indray ny kianja etsy mamasina noho tsy fahazona ny fankatoavana avy amin'ny CAF amin'izao fotoana izao androany zany. Toerana fanaovana fampisehoana sy fandraisana foara no nandaniany ny fitondrana rajoelina $770 tapitrisa andrasany indray araka izany ny fanazavana entiny sekretera mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao manoloana izay tsy fahombiazan'izay matoa an-datsoratra. Tsy nahazo ny fankatoavana indray ny kianja bary izay lazaina fa manara-penitra arak'izany tsy ahita ny lalao fifanitsanana amin'ny mondial 2026 tsy mahamasina indray ny vahoaka malagasy amin'ny septambra io. Lalao izay ifanandrinantsika amin'ny Centrafrika sy Tchad ahafahana mahazo ny tapakila amin'ny dingana manaraka. Diso fanantenana indray ny mpankafy baolina kitra rehefa nasaina naharitra ambolana sy antonany maro rehefa nomenina fampanantenana samihafa. Aika tsy tany amin'ny sehatra politika, toe-karena sy sosialy ihany ny fampanantenana sy tanteraka amin'ity fitondrana rajoelina ity fa hatrany amin'ny sehatra ny fanatanjahantena ihany koa. Inona ny fampanantenana tsy efa nolazaina? Izao sisa no amboarina dia azo ny homologation. Ny bozaka no olana tamin'ny farany teo ka efa nanafarana manam-pahaizana manokana mihitsy zany anara-maso sy anatanteraka azy. Efa narahana daholo ireo pitsopitsony ara-teknika rehetra sy ny sisa fa androany voapirofo fa niresaka ny betsaka fa volombelony asa raha teo ny bainga voavadika hoy ny fomba fiteny na inona lazaina tsy mbola nahazo fankatoavana indray ny kianja baria etsy mahamasina. Miverina mbola tabatra amin'ny fanindran-dalàna amin'izay ihany koa ilay $770 tapitrisa natotona tamin'ny fanamboarana azy. Orinasa manao ahoana loatra no nomen'ny fanjakana malagasy hanamboatra io kianja io amin'izany volabe izany. Orinasa nahavita kianja firy taty Afrika na maneran-tany. Firy tamin'ireo kianja namboarina no nahazo ny homologation sy ny sisa sa ny kianja ny bare no kianja voalohany namboarina. Dia rehefa tsy nahazo ny homologation ve dia nilamina eo ilay orinasa ary tsy misy idirantsony ny toyiny na tsy afaka ilalovana aza fa haingo tanàna sisa ilay kianja bare lazaina fa manara-penitra. Fanontaniana an-tsain'ny mpankafy baolina kitra daholo izany rehetra izany androany.
ohatriny namboniny fito amby fitopolo tapitrisa dollara io zay ny vola efa lanin'ny fanjakana malagasy sa volan'izany nanamboaran'ireo fantsiana samihafa taoriny nitokana anazy. Fanontaniana iandrasam-baliny ireo amin'ireo departemanta ministerialy mifanilika andraikitra, ny ministeran'ny fanatanjahantena, ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana, eo ihany koa ny federasiona malagasy ny taranjabolina kitra. Ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana moa izay tomponantoka mivantana amin'izao raharaha izao no ity departemanta ity tompona andraikitra amin'ity fotodrafitrasa Kanjabarea ity. Androany asa inona indray no lazaina amin'ny mpanao gazety. Filme fanandeha ny filazana fa ny teknisianina avy amin'ny CAF manampahaizana momba ny bozaka fampiasa amin'ny lalao iraisam-pirenena mihitsy no mandray an-tanan'io. Efa narahan'ireo teboka sy voalaza fa lesoka tany aloha tsy nahazona ilay homologation sy ny sisa. Ambonin'izay ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ny hoe rehefa iza dia avy hatrany dia sahany Andry Rajoelina sy Tsay Christian no manalazy amin'ny toerany, ary rehefa iza no tsy azo kitihana, na toa inona tsy fetezana, na toa inona olana, na toa inona tsy fahombiazana. Ny Kanjabarea izay tsy vao izao tsy nahazo fankatoavana fa efa 3 taona ny sesy zay ary lazaina hatrany fa misy ny fantsiana fa asa na ilay fandraisana ny toromarika avy amin'ny CAF mihitsy no tsy izy, na ilay fahaiza-manao sy manatanteraka araka ny toromarika nomena. Tompona ndraiky mpanjakana izay efa omena ny toromarika mazava fa tsy hay ny manaraka sy manatanteraka izany ka io tsy mivoaka eo hatrany ny homologation. Fanatanjahantena eto ny resaka fa anatin'izay misy enatry ny vahoaka malagasy eo mason'izao tontolo izao. Enatry ny mpilalao malagasy izay manao ny antsio zavatra miaro ny voninahim-pirenena na tsy afaka amin'ny lalao eto an-tanindrazana aza. Enatra fa fatiantoka ihany koa ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa izay tokony sitraka fotodrafitrasa pampandrosoana hafa rehefa tsy ahitan'ny baoliny Barea ihany eto an-tanindrazana. Dia mandeha ao anatrehan'izany ny amin'ilay hoe tsy aleo ve ilay 770 tapitrisa dollara na 703 miliara ariary nanamboarana CSP2 anjato ny manerana ny nosy amonjena ny ain'ny mpiray tanindrazana na natotona tamina fotodrafitrasa mpampianarana ka nahazo efitrano 4,000 isa mba tsy ho tafilanitra intsony ny anaran'ny zanaka malagasy, na ihany koa nanarenana ireo lalam-pirenena mampiteny mona manerana ny nosy indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Na rehefa mba nanam-piniavana anatratra ny fahaleovantenana ara-tsakafo ihany, tsy aleo ve mba nividianana fitaovana enti mamokatra ho ampiasain'ilay tany-tsa 900 malagasy zany, nanomezana zezika, masomboly, fampitaovana sy ny maro samihafa ka raha tao anatin'izay efa taona izay, inona efa tsy nanafatra vary toy izao intsony Madagasikara androany. Ny fanindran-dalana tamin'izany rehetra zany ihany koa moa tamin'ny fanamboarana ity kianjan'ny Barea ity ny resabe teny anivon'ny fiarahamonina efa taona lasa zay. Ary androany toa mandasa ilay fitondrana Rajoelina ireny feom-bahoaka ireny. Ny vola lany, ny kianja tsy azo ilalaovana fa lasa fanaovana fampisehoana sy fandraisana foara samihafa sisa. Izao sika ilay hoe manana kianja fa tsy azo ilalaovana, misy aéroport fa tsy manana fiaramanidina, misy jiro fa tsy mirehitra, misy pompe fa tsy mandeha, manana filoha fa tsy malagasy. Izay zany matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao mikasika an'izay kianjan'ny Barea tsy nahazo ny fankatoavana avy amin'ny CAF zay. Fa tohina tanteraka ireo profesora malagasy manoloana ny faneho-kevitra mpitondra teny filoham-pirenena milaza fa tsy misy profesora mahintsony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanambanina sy fandrangitana izany hoy izy ireo ka andrasan'izay fandraisana andraikitra Andry Rajoelina fitondram-panjakana izay tsy manome lanja amin'ny mpikaroka malagasy intsony raha ny hita amin'izao fotoana izao. Ny antsipirian'izay. Nanaitra ny mpanara-baovao ny filazan'ny mpitondra teny ny filoham-pirenena tao anaty tambazotra sosialy omaly fa tsy manana profesora manam-pahaizana intsony Madagasikara ankehitriny. Mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany profesora tena hoe mahay ary zay moa tenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay a. Atohina riraisina ho fanambaniana sy fandrangitana ny teny toy ireny hoy profesora Ratsimbazavy Jona manoloana izany. Tsy tokony hanana fahefana ilaza izany mpitondra firenena izay tsy manome lanja akory ireo manam-pahaizana malagasy. Tsy afeniko fa tena tohana ary nalahelo ny mpampianatra namana indrindra fa ireo profesora zay eritreretina fa tia mifampahirezana ary no andrasan'ny profesora malagasy amin'ity moyen 0,01% ny tompoko mivolamena ny mpikaroka eto Madagasikara. Raha teny fampahirezana sy teny olon-kendry no andrasan'ny mpampianatra mpikaroka profesora eto Madagasikara dia ohatrany tsy dia izay loatra ndrea dia tohana sy nalahelo ka malahelo ny tena malahelo raha izany teo amin'ny plasin'ny
toeran'ny olona ny teny an'zany de manao fialatsiny a fa ohatrany hoe fandrangitana ve a ary za eto zany raha miteny hoe raha olona iteny ohatran'zany manodidina amin'ny filoam-pirenena ankasitraha amin'ny filoam-pirenena ve zany a raha olona mpiara-miasa aminao no miteny manambany a ny pikaroka eto Madagasikara manjary lasa resaka fotsiny hoe pikaroka malagasy ianareo zao Madagasikara ohatran'zao reo ne tsika tsy afaka hiteratra amin'ny pikaroka ny velany foana fa reo aloha ny eto a de za ary miteny hoe ankasitrao ny asa vitandreo. Mba mahay maka hevitra amin'ireo manam-pahaizana eto an-toerana ve ny fitondram-panjakana samy teny tahaka ireny ho ihany koa ny filohany antoko Tia Tanindrazana. Maro ireo profesora malagasy namoaka fanambarana sesilany ampandrosoana ny firenena ny haino izany ve ny fanjakana no takomana ireo manam-pahaizana avy any ivelany ny fahaiza-manao eto an-toerana raha ny fanehoan-kevitra. Olona lehibe ary matoa izy miteny an'ireny mety hevitra miainga ao andapa mihitsy ve zany izy ireny hoe tena tsy misy ilavana ny manam-pahaizana malagasy mihitsy fa de tsy maintsy ry manam-pahaizana vahiny ary karaha avy amina olona tahaka ireny no miteny satria raha misy asa tena azoko lazany hoe ingrat de ny asa nampanabe tena farak'izay kely karama ny mpanabe eto Madagasikara de mbola reny ihany ve ny anaovanareo azy de maninona raha tonga de foanana mihitsy fotsiny zao CP BBC baka fitao daholo olo de mandany vola miara manakarama lafo be ary amin'ny jirama Hermady nandramana daholo ty rehetrarehetra ty Barea nalaina daholo vazaha maka izy zao valioana misy mety ve jereo nefa raha ny jirama ny Hermady potika amin'ny vazaha fotsiny satria tsy mahatoko mihitsy nareo le olana fa maninona raha malagasy no alainareo raha maka manam-pahaizana ny atsika ka mandany vola kely mety ataoko hoe 10 milliards d'ariary ataoko hoe kely zany tsisy dikany amin'ny volam-panjakana zany alefaso eny amin'ny eny Akatso na eny amin'ny Agro na eny Dego tsika tsy mandany vola mihitsy ho an'ny fanabeazana fa borsa ny andanitsika vola karaha mavary fitivety fa raha tena miinvestira ohatra ny firenena rehetra mandroso ny atsoe firenena mandroso de niinvestira tamin'ny fanabeazana zany tompony antsoina hoe politika. Nanamafy ihany koa i professeur Ralson Roger fa hadisoana goavana ny teny toy ireny mampibaribary zany fa manao ankilabao sy tsinontsinona ny fanabeazana malagasy ny fitondrana ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra tokony isy fepetra raisy ny andrajoenina araka izany raha tena samy joro mandray andraikitra ny tenany. Mba toy zany izy milaza hoe tsisy toy ny professeur Maya de le rafim-pampianarana misy ny rehetra ny fitondrany filoha amin'izao fotoana izao zany a no tsy mahomby de tsy mety le rafim-pampianarana ataony zay a natonga ny mpianatra tsy hay ary mpampianatra ho sahirana ka raha miteny an'izay koa zao a de karazana hoe mamely ihany ny olona miara-dia amin-jareo ministry ny fahasalamana ny professeur tsy mahavoa zany ny professeur reny ka le fampianarana mihitsy zany a tsy nety matotonga amin'ny zavatra zany mandrora mitsilany ihany izy ary zany ahitako zany fa tsy de ampitraikefa ara-politika tsy ampitraikefa ara asa zany ny olona toy zany tsy tokony mbola hipetraka amin'ny toerana saripady toy ireny. Mpitondra teny Andrajelona no naneho hevitra tamin'ny tamazotra tserasera omaly izany hoe ny hevitry Andrajelona no nitanteriny ho an'ny vahoaka malagasy araka ny andraikiny araka izany nahatoana ny maro ny fanehoan-kevitry ity tompona andraikitra eo anivy ny fiadidian'ny repoblika ity fa eo ihany koa i Andrajelona izay nitondra ny teny amevanana ireo profesora malagasy izao latsaka ankaterena ny firenena ahilikany amin'izy ireo ny tsy fahombiazana sehatra stratejika maro no nomena ny vahiny ny fitantanana azy eto amin'ny firenena fa iarahany rehetra mahita zany androany amin'ny hoe potika atraiza izao tranga izao ihany koa izay maneho fa tsy lara-pahamehany Andrajoenina izany sehatry ny fampianarana izany raha ny fanabeazana manokana ambany ny teti-bola natokany fanjakana ho amin'izany raha ampitahaina amin'ny filana fototra ny mpampianatra fitaovana fotodrafitrasa sy fanavaozana miainga tamin'ny manam-pahaizana ny fanambaniana saingy miafarana amin'ny vokatra malagasy sy ny vahoaka malagasy mihitsy raha ny fanehoan-kevitra ireo profesora sy manam-pahaizana malagasy hatrany. Eo anatrehany fanehoan-kevitra mahabe resakiny mitaky fialantsiny ampahabe maso amin'ny mpitondra teny filoha amin'ny pirenena ny sesasy Sampanan-Tananarivo manoloany ny teny nambara no maliny izay nanohina tanteraka amin'ny mpampianatra pikaroka araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity andro anty rina fitiavana. Tsy ny Angela namaly avy hatrany ny teny nataon'ny mpitondra tenin'ny filoham-pirenena Lova Asinirina Ranoromaro izay nilaza fa ny profesora malagasy nanana ny mahezy azy tamin'izany fotoana saingy mampalahelo amin'izao fotoana tsy misy intsony izany profesora hoe tena mahay
tohina sy nalahelo ny syndika ny mpampianatra pikaroka sy mpampianatra pikaroka na ny SES sampana Antananarivo manoloana izao fanambaliana sy fanaovana tsinotsinona amin'ny mpampianatra pikaroka izao. Mitaky fialantsiny ampahibe maso amin'ny mpitondra teny filohampirenena Lova Asinirina Ranoromaru ny SES Antananarivo. Fomba fanao mamoetraka manalabaraka sy miapihatry ny firenena malagasy eo maso zao tontolo zao ireny fanohan-kevitra ireny eo anatrehany tsy fahombiazana maro sosina nanipika ny SES fa manimba sy manohitohina ny aspirenena ny toy ireny nanambara nkila ny ty mpitondra teny filohampirenena sady taleny fifandraisana iraisany pirenena eo anivony fiadidiana republika ity fa tsy nieritreritra anakihana ny fahaizany mpampianatra pikaroka izy fa ny fandraisan'ny olona ny fanazavany no mety tsy nazava tsara ka niteraka ireny fanohan-kevitra maro ireny. Milaza onaninona ny tenany tamin'ny teninambarany ka niona tamin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiosy sary ny filohan'ny SES nasionaly Androanty nitondra fanazavana mahakasika ity fanohan-keviny izay niteraka resabe teto sy teroa ity. Na inona mbara na inona lazaina tsy olona iray na roa no tohina tamin'ity fanohan-kevitra ity ary tsy misy hoe mpano politika na firenen-kevitra hafa fa saika ny akolafikely rehetra indrindra ireo manam-pahaizana mpampianatra pikaroka izay voakasika mivantana. Tsy olotsotra raha teo no naneo hevitra fa tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena mpitondra teny ny filohampirenena izay tokony ahafe ahatandrina ny teny izay avoakany araka ilay fomba fiteny avadiky impito aloha ny lela. Akoatr'izay io ny endrika hevitra tsy azo sy ny hoe hafa ny ao an-tsaina ary hafa ny voalazany vava fa maro ihany koa no naneo hevitra Androany fa fantatry ny fomba fitantanana firenena ireny fanohan-kevitra ireny. Efa imbetsaka ny SES sy ny manam-pahaizana ary ireo ray aman-dreny profesora no nanao fanambarana nanolotra vahaolana manoloana fahavoazana firenena saingy sady tsy mahay no tsy mihaino ity fitondrana rajoelina ity fa manao izay say patany. Ahilika ny fitondrana amin'ny hafa fa nefa tsy fahombiazana rehefa hitany fa tafalatsaka anaty lavaka ka sy fahampotehana ilay firenena. Olana fotra mahatonga firenena amin'izao toerana izao hoy ny mpanara-baovao ny tsy fahaizany mpitondra maka lesona tsy fahaizana mandray sy mizaka ny andraikiny fa manilika amin'ny hafa. Lafomba hafa tsy ampany amin'ny vina napetraka akory 20 kilometatra indray no iseseho ny fitondrana Rajoelina ary anaovana lanonam-panjakana amin'ilay lalambe migodana Antananarivo Toamasina amin'izao fotoana izao 20 kilometatra izay mbola ina ho tandrameta karaha zava-misy teny an-toerana ho ny teknisianina nanaovany mpanao gazety fanadiadina tamin'ity androan'ity tsy ara-soarvelo. Nanambara indray ny fitondra mpanjakana fa isokatra ho an'ny daholobe ny ampahany voalohany amin'ny lalambe migodana ampitohy any Ambodifasina sy Ambohimanga izay mirefy 20 kilometatra manoloana ny vina napetraka teny am-boalohany ny taona 2024 mamenatra raha toka 20 kilometatra no isesehoana sy anaovana serasera goavana ary anaovana lanona mpanjakana hoy ny filohan'ny tanora malagasy miara-miainga eo anatrehan'izany fandaniana volam-bahoaka no amehezana izany raha ny fanehoan-kevitra. Le d'exécution efa taona ao anatin'ilay izy androantsika 524 20 kilometatra ihany ny vita anatin'ny procédure administrative rehefa hanokatra lalana anankiray ianao dia dikan'izay vita réception provisoire manaraka amin'ny fenitra ara teknika rehetra ilana ny lalana zany zay vao sokafana tahaka an'ireny ka raha hoe ny amin'izao ao anatin'izay le hoe 20 kilometatra zany zay zany ny lohana marché anankiray mandra-pahatonga ny Tamatavy zany manao fety indroa amby telopolo raha kajikajiko le izy dia manao fety indroa amby telopolo amiko fandaniana volam-bahoaka zany voasoratra ao anatin'ny lalana amin'ny feny tetibola aiza zay tetibola anaovana fety indroa amby telopolo zay raha ohatra ka zay no resahana. Raha ny fomba fijery ny teknisianina tsy manaraka ny fenitra ary tsy mbola toa mombana ho réception provisoire akory ilay 20 kilometatra vita. Araka lazaiko teo hoe dikan'ny hoe sokafana amin'ny fomba ofisialy dia dikan'izay fa vita réception provisoire zany une portion na lalana efa natao iny mbola vita tsy zarizary raha fa tsy hoe vita araky ny fenitra ilana azy. Ny fahafantarako anazy ihany koa raha ohatra ka mijery ny lafin'ny ara teknika raha ny hita maso eo Ambodifasina fotsiny tsy fantatro ny fahaizan'ny teknisianina Egyptianina ao anatin'izy fa ny fijereko anazy tsy mbola tomombana ny ao anatin'izay le hoe ahafahana mandray réception zany provisoire ny lalana io satria tsy inona na ny protection na digue arany tsy mbola hita ny pitsopitsony maro samihafa amin'ny maha autoroute azy satria autoroute ny resahany eto tsy mbola hita taratra eny manahy na ny foisonnement io remblai natao teo io koa arany hoe nahazo foisonnement tsara ve le remblai sa tsy nahazo foisonnement satria raha ohatra ka autoroute zany ny tonnage andeha ao anatin'izany ny vitesse ny tomobile andeha ao anatin'izany dia mitaky fa mafisana remblai tsara ka akintsika amin'Andriamanitra angambany
fa raha ny paoziny ao aloha raha nypitsipitsy mihita maso ao dia tsy mbola tokony hoe manaraka amin'ny fenitra ahafahana manao an'izay le hoe sokafana amin'ny fomba ofisialy zay. Raha tsy ahivina ny taona 2024 no napetraka ny vato fototra nanganana ny tetika sa autoroute Antananarivo Toamasina mirefy 80 kilometatra manodidina ny 700 tapitrisa dolara ny sandany ka anjara ny fanjakana ny 20 ary avy amin'ny mpiara-miombonantoka ny 20 trosa izay tokony honera ny fanjakana ao anatin'ny 12 taona raha ny filazan'ny fitondrana tamin'izany fotoana ny foto-dravitra sa apetraka manodidina ny lalambe mikodana no ampidiram-bola amerenana ny vola lany amin'izany 20 kilometatra no nampanantenana ho vita ny farany taona 2024 ny emitra ny taona 2024 telo taona nanomboany asa 20 kilometatra no vita amin'ny 20 kilometatra izany hoe raha zao fomba fiasa izao afaka 30 taona vita ny 20 kilometatra toy io lalana ho sokafana tsy ho ela io misatra ny fandrosoany asa taratra ny fomba fitondran'ny rajoenina ny firenena tsy any amin'ny havita azy ara-potoana ihany koa no lahara-pahamehana fa amin'izay ahafahana manao ny oeraoera amin'izao fandraisana vahiny izao ny trosa amin'ny tetika saity izay ho babe ny taranaka varamandimby manampy ireo trosa hafa toy ny amin'ny teleferika. Nitombo 4 sy 4 hetsy taona mahery na 470 isanjato mivarina farany Madagasikara tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity hoanina ny enim-bolana voalohany taona 2024 raha nitatitra nataony banky foibeny Madagasikara raha izao tsy ho tratra ny tanjon'ny fahavitatena ara-tsakafo falany andro amin'ny serasera politika sehonina ivelany mpitondra fanjakana ho ny mpamakafaka rahapirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro an'ity rina fitiavana. Manodidina ny 7 sy 3 hetsy taona ny varina farany Madagasikara nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana jona 2024 raha toka 2024 sy 1 hetsy taona izany tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024 izany hoe nahitana fitombona 2024 sy 2 hetsy taona na 4.90 isanjato izany araka ny taremarika ofisialy ny banky foibeny Madagasikara raha ataony kajy niakatra 3.50 isanjato ny tedi-bola ny fanafarana vary tamin'ny enim-bolana voalohany io ho an'ny taona 2024 raha oharina tamin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024 izany hoe nahatratra 7.70 tapitrisa dolara izany tamin'ity taona ity raha toka 7.0 tapitrisa dolara izany ny taona 2024 teo araka ny tatitra nomeny ny banky foibeny Madagasikara trany mampiseho miharihary izany fa tsy manana finiavana politika amin'ny fanohanana ny tatsa sy fampitomboana ny famokarana ny fitondram-panjakana. Spectacle betsaka ao anatin'izy lasa communication politique no betsaka fa ilay tena voto atondresaka ilay tena asa eny anivon'ny tantsaha tsy tena atao zany le izy fa lasa ny faneho-kevitra lasa ny serasera reo zany tena mibana fa ilay asa tena iny fotony zany tsy tena hita mivangana le izy manarak'izay dia sady mampaharisarisa ny ariary le izy vola malagasy mampaharisarisa ihany koa ny famokarana tantsaha satria maninona mamono ny famokarana eto anatiny ny fanafaratsika vary betsaka sahala amin'io manahirana amin'ny mpitondra ankehitriny dia milaza fa tsy matory andro manalina nefany manafatra vary tsisy olona tsy mahay manafatra vary zany mahay manafatra daholo zay mitondra fa ny mamboly ny sarotra ka aleo re le asa sarotra tena atao tsika mantsy malaza be raharaha fa ny vary zay tena tokony masona no tsy vita. Mifanohatra amin'ny vina napetraky ny mpitondra ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny resaka famokarana vary. Tsy tratra ny tanjona famonjanana ho nofinofy hatramin'izao ny fahavitantena ara-tsakafo sy fanondranana vary makany ivelany izay sesehoan'ny mpitondra 5 vomaika miakatra trany ny tany fanafarana vary. Dia eo lasa diso fanantenana foana ange ny olo-pirenena sy ny vahoaka malagasy tsy afa-pony malagasy mbola sahirana malagasy amin'ny fahazahoana vary mbola miakatra iakatra indray zao vodiny vary io rehefa kelikely eo hitatsika amin'izany fa tsy voavaha foana zany io dia aleo aloha tsy mieritreritra an'le hoe manondrana fa aleo aloha mamokatra ny hoan'ny tena rehefa milamina famokarana hoan'ny tena tonga foana ny fanondranana rehefa hanohana ny tantsangy dia mila teti-bola mazava atria mila teti-bola fanohanana raha teknika misy teknisianina miasa any zany mila teti-bola ny fikarakarana an'ireny loharano sy barazy isan-karazany ireny mila vola zany mila vola ihany koa ny fanohanana sy fikarohana resaka masom-boly voafantina dikan'izay rehefa tsy mipetraka io resaka teti-bola mazava ny fambolena io ny dikany rehefa tsy mipetraka izay dia lasa nofo ratsy io. Tsy marina ve ila serasera
izay ny eo amin'ny fitondrana ihany no mivoy azy fa mahavokatra 12 taona isaky ny hektara ilay Varsa Future ka ampitomboana aingana ny famokarana anatiny. Varsa Future izay tsy voatamin'ny ity no heno fa matombola mitombo ny fanafarana tsy ampifandiniana ilay masomboly. Tsy aivona, latsaky ny 100 ny teti-bolam-panjakana no natokana ho an'ny fambolena. Tsy vita ny resaka ambony latabatra na andrakandrana na sehoseho velona ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo fa mitaky politika matipaika amin'ny fanaovana lahara-pahamehana ny sehatra ny fambolena raha tiana omby ny famokarana. Tsy politika taitaitra toy ny mahazatra fa mila izany atao hoe politika pambolena izany misy planinina mazava, tratrarina anatin'ny fohy, atonontonony ary lafitrezaka. Politika miaraka amin'ny fahavononana ahatratrarana azy, laza fa tsy ny arabola. Raha tsy izay, ijanona ho nofy ilay fahavitantena ara-tsakafo ary anoiambelona ireo tatsahany ivelany hatrany Madagasikara amin'ity fanafarana vary ity. Tsy hisy fampandrosoana azo antenena ihany koa raha mbola foto-tsakafo iankinan-doha amin'ny any ivelany nefa isika manana tamin'ny midadasika mamokatra vahoaka tanora. Fanidina an-dalambe nandoro-kodiarana teo anoloan'ny UNSET Antsiranana androany ireo mpianatra nivoaka teo anivony ity toeram-panofanana ho mpampianatra ity manoloana ny fitakin'izy ireo amin'ny fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao. Toy izay ihany koa ireo mpianatra nivoaka teo anivony UNS Ampefloha izay nanatanteraka dia be am-pilaminana manodidina ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena sy ny tany fianaratsoa izay nanamafy ihany koa ny izay nanambana ihany koa ny roso amidingana mafimafy kokoa raha minitsy mamaly ny fangatahan'izy ireo amin'ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Danielany Miratsono mitaritra ny Antsiprian'izay. No ny be marenina toy ny mpitondra fanjakana ankehitriny nidina an-dalambe nandoro-kodiarana teo anoloan'ny UNSET Antsiranana androany ireo mpianatra izay nivoaka teo anivony ity toeram-panofanana ho mpampianatra ity. Fiatomboana izao etsika taona izao ireto farany mandra-piandry ny vali ny mahafapo dia ny fandraisana sy ny famoahana ny lisitra ireo raisina ho mpiasa-panjakana avy amin'ny ministera tompony andraikitra. Zegny iboahany lista ny recrutement io zegny zavatra efa vita afa lany tamin'ny conseil des ministres ary afa lany tamin'ny loi des finances ka tsisy antony tsy hanaboahana lista io satria dossier jiaby afagny amin'ny ministère ka aboah zegny ny lista ny recrutement mila fagnaboahana azy io haingana dia haingana zegny zay. Sommaire tsisy asa recrutement tsy miboaka liste tsy miboaka zegny zegny fampanantenana lava zegny azonay rano tamin'ny fifidianana tamin'ny 2023 jusqu'izao tsy misy liste recrutement na fibany avy recrutement takiny malakilaky zegny magnaboahana azy io faran'izay haingana mba tsy takin-jandriny eky. Nanatanteraka diabe nanodidina ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ihany koa androany ireo mpianatra nivoaka teo anivony UNS Ampefloha noho izay tsy fianoany tompony andraikitra azy ireo izay. Tahaka ny mahazatra tazana teny manodidina ny hetsika ihany koa ireo mpitandro filaminana nanakatom-baravarana ankilany teo anivony ministera ny fanabeazan'ny pirenena. Fanairana le omaly teo amin'ny vavahadiny UNS Ampefloha. Androany izay niezaka nanitatra kely satria toatra mbola tsy misy zavatra mahafapo dia nampahafantarinay ny be sy ny maro hoe marary tokoa ny le fanabeazana fa tsy sangisangy ity zavatra ity ary ny fanabeazana kitry farany fampandrosoana amin'ny firenena izay averimberina foana ary ny UNS zany ny tena manana ny traikefa feno. Za tsy miteny hoe tsy manana ny hafa fa matory eo izy averiko ihany hoe vo afaka baka dia tsy nietreritra lalana hafa fa tsy ny UNS dia efa voniny izay isedra ny zavatra rehetra izay avoaka ao. Dia mitohy izany ny zavatra ataonay omaly nanao point de presse fanairana androany izay nanao diabe ampitoniana sy ampilaminana izay isaorana nireo gendarmerie nanaraka anay nitandro filaminana teny an-dalana rehetrarehetra teny akasitrahana izy ireo. Dia raha sanatrika tsy milamina zany ity zavatra ity dia hitantsika indray hoe ahoana indray ny fomba ahafahan'ireo tompony andraikitra mba miaino anay satria marary izahay marary miaraka aminay fanabeazana satria izahay araka n'ilay tenenina dia izahay ny fototra kitro ifaharana zany fanabeazana zany. Ankoatra ireny mpianatra nivoaka teo anivony UNSET Antsiranana sy teto Antananarivo ireny nanatanteraka hetsika fa ihany koa nanao fanambarana iombonana androany ireo mpianatra nivoaka teo anivony UNS Fianarantsoa. Efa ny taona 2022 izy ireo no nisy fandraisana ireo andiany ho mpiasa-panjakana farany teo anivony ity toeram-panofanana ity anton'izao fitakiana nataon'izy ireo izao. Ohatra ka
nagnaraka ny norme hatramin'nyvoalohany zany ny ministère fanabeazam-pirenena tsy nisy zany le fitombonisa mivangongotrany zao raha ohatra ka zay navita de nyrecruter zay navita de nyrecruter zahay zany de mitaky amin'n'ireo tompona andraikitra mba hifagnaraka am'izay isa nalefanay agny aminareo ministère ny quota zay avoaka manandrify anay eto ry zay de miangavy ary mba manatena ny famalianareo an'izay fangatahana izay ny zava-misy izahay de tena bien informé tokoa ary tsy hiahiahinareo mihitsy ny am'izany satria 10 taona anie no niatrehanay ny fianarana tamin'ny NS ka de miangavy re mba hamoahana ny recrutement deuxième vague sy ny quota mifanaraka am'izay isa hoe mifanahtsahana amin'ny hoe isan'ny dossier zay nalefanay izay. Ankilany, efa fantatry ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny UNS fanokatra recrutement mifanaraka amin'ny filanana ny besoin ny lycée public d'enseignement général amin'ireo école normale d'enseignement général ny avy eo anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena amin'ity taona 2022 ity. Hoy kosa ny ministry ny fanabeazam-pirenena namaly azy ireo tao anatin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Nandray vola tamin'ny mpanao politika mpanohitra araka ny feoeniny anakorotana ny feonambe ny SADC tahaka ny tamin'ny COI ve ho ity farany no antony mampisy izao fitakina anatin'ny fandraisana ny feonambe ny SADC izao tsy misy idirany hoy kosa ireo mpianatra namaly izany. Tsisy idirany SADC tompoko a nihetsika taonay efa nandritry ny 3 taona latsaka kely no nanao an'izao fitakina izao ampilaminana tanteraka ary talohan'ny tsy haiko efa 4 volana lasa zay 5 volana lasa zay nefa nanomboka miteny foana izay hoe nareo kosa tena tsy mahay miaino anay nefa zay miezaka manatona anareo fa tonga nefa n'izao fotoana zay atao hoe fifanjofian-javatra fa tsy sanatria akory hoe noho ilay SADC de andeha anakorontana araky ny voalaza de tsotra be ny tanjona de ampandroso ka raha misy fampandrosoana ty tokony andeha ve de izay indray ny anakana tsy atomboko fa izao le fepitoana tao anatin'ny chronogramme voafaritra mialohany nafatarana ny SADC de fa neritreritra izay hoe tsy maintsy iroso am'izao sika en telle date rehefa tsy mety reto processus rehetrarehetra zany hoe tsy misy idirany SADC zany ny etsikay madio tanteraka tsy tsadra ary mafy hatrany ny hetsika ho ataony ireto mpianatry ny UNS manirana ny nosy ireto raha tsy mivaly izay fangatanana ataon'izy ireo izay dia ny fandraisana azy ireo mpiasa mpanjakana ho hatrany ireto mpianatra ireto. Dia zay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro fanadiadina azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny sazy azon'ireo enina mirahalahy tany benetsy no ny raharaha basy toliara eo ihany koa ny toy ny raharaha fandrodanana trano tany Toamasina any Toamasina faharoa amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay aza misaraka aminay. Norman Life miaraka amin'ny asa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanila misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tero amin'izay wa Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity sazy miantona heritaona no azon'ireo enina mirahalahy voasambotra tany benetsy ny farany volana jolay lasa teo raha ny didina voaka ny fitsarana ny maraina teo fa nohitohinana ny filaminana anatiny no isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo raha ny fanazavana manoloan'izay tsy manaiky ny didiny voaka ireo voapanga ka ny laza ny ampiakatra ny raharaha ny Antsiprian'izay.
tsy manaiky ny didim-pitsarana nivoaka ny maraina teo izay sazy miantona eritaona ireo enina amin'ny rahalay voasambotra tany Benetsy ny farany volana Jolay lasa teo no ny raharaha basy toliara ka ampiakatra indray ny raharara ny fanazavana. Zon'izy ireo ny mivezivezy eto Madagasikara, zon'izy ireo ihany koa ny maneho hevitra raha ny nambarany. Vita tokoa izany ny fiatrehana ny fitsarana androany 12 ny volana Aogositra. Voalohany aloha dia ny fisaorana ireo namana rehetrarehetra izay nanoana nankahery tao anatin'izay herinandro vitsivitsy ny atrehana n'ity raharaha izay. Ny faharoa dia makasitraka ihany koa zany fitsarana namoaka any didy izay heritaona sazy miantona moa zany na hoe hainao sursis moa zany. Izay aloha zany dia izay amin'ny rahalahy tsy hijanona amin'ny didy teo zany fa anao fampiakarana izay aloha satria heverinay zonay ny mivezivezy eto amin'ity Madagasikara ity zonay ihany koa ny maneho hevitra sahala amin'ireo izay tsy mitovy hevitra na ara-politika na io resaka basy toliara io zany ka ny zany tiako resahana hoe marina eo inonay sazy miantona heritaona iny. Izahay raha teo koa zany teo anatin'le raharaha tsy nieritreritra na dia iray minitra ary andika lalàna mihitsy fa mipetraka amin'ny tompona andraikitra anay satria averiko ihany hoe tarika politika ny tenako, zanaky ny faritra Atsimo Andrefa ny tenako, indrindrandrindra zanaky ny commune Ankely Malinika ny tenako. Ataoko ahoana moa zany ny fijery ny loza anjo ny fireneko ny commune Ankely Malinika ny faritany Toliara toera ny aviko dia veriko hoe eloka na tsy manoloana ny lalàna ary fa amin'ny fiarahamonina tsy hijoro manoloana ny loza hitako fa androa ny tanindrazako. Zay zany no mibaiko anay aminay fijoroana amin'ilay fandraisana ndraiky ka eto zany dia manamafy marina fa eo le sazy heritaona zay sazy miantona moa zany iny fa eto dia mariako mahazo matokotsika fa tsy emotra velively zany zay amin'ny tolona ary tsy ampiova ny fomba fijery politika ny otrika fo sy liarabe vahiny ny sazy navoaka ny fitsarana. Manoloana izany, nilaza ity filohan'ny antoko otrikafo ity fa misy mizana tsindrinila ihany koa amin'ity raharaha basy toliara ity. Ny mpanohitra ny tetikasa ihany no vao antso eny amin'ny fitsarana rehefa misy hetsika atao fa ireo mpanohana avela malalaka. Ka teto dia nanambara ireto tsy mankasitraka ny fitsarana ireto fa hijoro hatrany amin'ny fanoherana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ho tombotsoan'ny malagasy. Tsy mbola nahita olontsika na dia iray raha izay pomba ny basy toliara ka voantso eto amin'ny fitsarana nefa hevitra tsy mitovy izay. Fa raha ny mpanohatra ny basy toliara kosa dia mila ho isam-bolana dia misy foana miakatra n'ity fitsarana ity heverinay fa misy mizana tsindrinila zany eo. Areto zany dia manamarika zavatra anankiray isan'ny zavatra niresahana taminay koa izay tsy voaresaka moa izay androany dia ny hoe ny atao hoe manohatra ny basy toliara dia manohatra ny fitondram-panjakana. Eto zany dia te antany aiza misy base juridika article 4 amin'ny code pénal no milaza fa rehefa manohatra ny basy toliara dia manohatra ny fanjakana. Izay mba heverinay kosa fa zavatra tsy mety ny zavatra sahala amin'izany. Isy ny eritreritra mihitsy zany androany ary nanao ny fomba rehetrarehetra anagadrana ny tenanay fa oza hoe ndray andro any molo tsaronareo hoe soa ihany fanjoro izy enina amin'ny rahalahy soa ihany fanjoro ireo mpanohatra ny tetikasa basy toliara eo fa raha pitso raha afaka pitsaka io tsy ho basy toliara ihany fa tsika ireo samy manana ny faritra ny vitsika avy rehefa tonga any amintsika io dia ho tsaronareo izahay hoe soa fa nisy andehan'olobeny mijoro niady ho an'ny tombotsoa rehetrarehetra satria zany resaka basy toliara sy ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena tsy izay ihany angeny iaran'izany tsy izay ihany angeny manana taranaka eto amin'ity Madagasikara ity na ny faritra tsy mandrefana itsika rehetrarehetra reo na ireny mpanakory reny ary manana taranaka ihany koa ho amin'ny tombotsoanareo ho amin'ny tombotsoantsika rehetrarehetra na ny momba na ny tsy momba an'ilay tetikasa nijoroanay ary tsy ovahevitra mihitsy zay amin'izay lafiny fa hijoro hatramin'ny farany amin'ny fanoherana ny zavatra heverinay fa tsy mety eto amin'ny firenena. Tsy aivina fa namatsy vola ny mpianatry ny Universiteny Toliara ny tokana sy ireo mpiasan'ny Jirama ary fanohitohinana ny filaminam-bahoaka no antony ny samborana azy ireo ka izao voapanga heritaona sazy miantona izao. Izy enina amin'ny rahalahy izay nanamafy fa hampiakatra ny raharaha ary hijoro manoloana ny endrika fanampenam-bava sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Niompana tamin'ny fitantarana ny dian'izy ireo mialoha nandritra ary taorian'ny fiakarany Mont Everest ilay tendrombohitra avo indrindra maneran-tany ny conférence lehibe izay nataony Zozary Boka sy ny zanany roa lahy tao Mahajanga ny farany herinandro teo. Fotoana ny fambizarana ny sedra sy ny dingana nolalovana raha te anatratra tanjona ka nafantarany ireo tanora nanatrika misintona lesona entina amin'ny fianarana sy ny fiainana kabeny izay conférence tanteran'izay Anja Robert Kolomajanga. Niompana tamin'ny torolalana ho an'ny tanora anosika azy ireo anana fahasahiana sy faharetana indrindra fa ny finiavana amin'ny tanjona tiana hotratrarina ny famelabelaran-kevitra nataon'ny fianakaviana Zozary Boka ireo teratany malagasy voalohany tafiakatra ny Everest ilay tendrombohitra avo indrindra maneran-tany. Nizara ny zavatra niainan'izy ireo mialoha nandritra ary taorian'ny diany tany amin'ny toerana avo indrindra any Himalaya eo anelanelan'ny Nepal sy Tibet any Chine ity i Zozary Boka rain'izy ireo sy ny zanany roa lahy Raïs Boka sy Raj Alexandre Boka ka tao anatin'izay no nisintomana ny sain'ireo tanora mpianatry ny université ny Mahajanga ireto eny amin'ny dingana ny lalovana ireo sedra ny ainana raha te anatratra tanjona iray eo amin'ny fiainana. Tena nafinaritra be ilay fampizarana ary manosika ny tanora anatratra ny tanjona satria zareo no nianika tendrombohitra isan'ny avo indrindra maneran-tany maro be ny épreuve natrehan'zareo tao anatin'izay ary misy message lehibe hoe mila miomana dia mila manana faharetana koa anatin'ny fanatrarana ny tanjona dia ny terme nampiasain'zareo hoe obsédé par l'objectif mihitsy dia atao hoe betsaka ny ambopony tanora taitra tamin'ny alalan'ny fijerenan'ny film sy échange niarahana tamin'ny famille Zozary Boka iny. Le izy moa zany fotoanan'ny fampizarana surtout par rapport amin'ilay expérience nireo nanao exploit ngezabe ny firenentsika malagasy. Marina hoe nen'ny zareo manokana le izy hoe karazana défi personnel fa aussi misy surpassement de soi anatin'le izy ary le hoe reo représenté atsika malagasy sur la scène internationale zay angamba tena hitako hoe goavana be ary anatina événement historique ny atsika. Ny havatrako moa zany dia tsotra manana tanjona ny fiainana ary tazominy mafy zay tanjona zany ary ezaho tratrarina amin'izay fomba rehetra. Tao anatin'ny hirifiry fiaretana sy fiarahamentana no nahatratrara ny fianakaviana Zozary Boka afaka nanofaofa ny sainam-pirenena malagasy tany Everest. Nandritra ity fotoana ity dia mpianatra major de major miisa eo amin'ny 17 no tsongaina tamin'ireo lalam-piofanana teo anivon'ny université ny Mahajanga no nozaraina fitaovam-pianarana sy maro-pahatsiarovana ho fanohanana sy ho famporisiana azy ireo amin'ny fianarana izay ataony sy ho mariky ny famatora ny fiara-miasa ny université ny Mahajanga sy ny Vision Madagascar NGO ary ny World Trade Center Antananarivo izay isan'ny orinasa an'ny Zozary Boka. Manambahiny indray sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa Bishop Patrick Andrianarivo miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao misy ny hetsika lehibe croisade fanasitranana sy fanafana izay homaninareo fa 14 sy 15 ny volana aogositra ho avy izao manahoana ny makasika an'izay hetsika izay. Fa miarabanao Andriamato Ivo Richard miaraby ihany koa ny mpanaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV. Tiantsika anankiray ty moa dia raha ny fiangonana rehetrarehetra karakaraina etsy amin'ny kianjana Larobia amin'ny alakamisy 14 ny volana aogositra sy ny zoma 15 ny volana aogositra samy orohora tolakandro izy io. Izy ty dia fitoriana filazantsara lehibe croisade lehibe zany iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra lehibe anankiray Dr Paul sy Beke Enenche mpanompon'Andriamanitra izay isan'ny tena ampiasain'Andriamanitra mahery vaika izy ireo eto Afrika raha amin'izao fotoana izao. Manana ny asa moa izy maneran-tany ny fiangonana zany efa manerana firenena maro dia maro
fa isan'ny fitokevitra zany tsara lehibe tena ataony dia manerany Afrika dia anjarantsika eto Madagasikara indray zany zao amin'ity indray mandeha ity dia ny alakamisy ny zoma fa 14 sy ny 17 loha hevitra le croisade dia ny hoe fanasitranana sy fanafahana. Iza no andrasanareo avy any an-toerana mandritra andreo roa andro ireo mety manahoana zany ny endriky ny zavatra hitranga eny an-toerana mety isy an'izay fanasitranana avy hatranin'izay ve zany mety isy eo mandritra andreo roa andro ireo. Eny tompoko izay indrindra no mahatonga le izy hoe fanafahana fanasitranana sy fanafahana misy karazany fanasitranana misy ny hoe mendalana misy ny eo ny eo reo zavatra anankiroa dia samy hitranga amin'ny fotoana io marina tokoa fa misy ny fitsaboana ary amin'ny fotoana io aza dia misy fitsaboana zany hoe misy ekipana dokotera maro be tonga eto miaraka amin'izy ireo 520 eo ny dokotera 520 indray ny paramètre reo ekipa reo zany tonga ty koa miaraka aminazy zany dia manao fitiliana ara-pahasalamana ny maraina 14 ny volana aogositra zany manomboka valora sasany ka hatramin'ny 2 ora eo etsy amin'ny kianjana larobia dia ny azoma indray ny atoandro manomboka amin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 2 ora latsaka eo zany satria amin'ny 2 ora manomboka le fotoana dia amin'izay fotoana zay misy fitiliana ara-pahasalamana maimaim-poana ho ataon'ireo mpitsabo reo izany dia ny ariva amin'izay no mandeha ny croisade ny ariva manomboka amin'ny 2 eo zany misy ny fanafahana sy ny fanasitranana tena azo antoka tanteraka mihitsy ny hoe fanafahana na fanasitranana izy ireo mitambatra iandrasan'ny olona ho azony hovarainy amin'ny fotoana ao anatin'izay iza zany no andrasanareo ho avy any an-toerana mandritra andreo roa andro ireo ve ny olon-drehetra ny vahoaka malagasy tsy hankanavaka zay manana ny fahafahana manahoana ihany koa ny mety karazana fandaminana mipetraka nareo eo anatrehan'izay. Ny olona andrasana zany dia isika rehetrarehetra na iza tsika malagasy na iza tsy hanavahana na foko na firazanana na nisehatra misy atsika amin'ny fiainana andavanandro na izy ianao na izy na fiangonana vaiza na fiangonana vaiza Andriamanitra tsy mba manavakavaka izany fotoana famangin'Andriamanitra atsika io ho amin'ny fanasitranana sy ny fanafahana ny fandaminana dia misy bus maimaim-poana hitatitra erana Antananarivo misy bus eo amin'ny 520 amin'ny 100 eo manerana Antananarivo mandritra ny 2 andro zay amin'ny sampana rehetrarehetra moa zany sampana moa zany filaza zany fiangana rehetrarehetra peda be ny amantarana an'le bus dia misy an'le afisy iny loatra mipotra teo iny le tsara afaka averina kely iny no mipetraka eo anolohan'le bus sy aorianan'le bus dia io ny ahafahan'ireo mamantatra ity zany le mitondra iny alarobia maimaim-poana dia rehefa mirava koa dia iny bus iny ihany no mitatitra ny olona indray amin'iny zotra nandehanany iny ihany maimaim-poana mandritra ny 2 andro ka na iza zany na iza isika mangetaheta ho avy ary manasatsika rehetra tena ho avy fa azo antoka tanteraka ny fahagagana ny fanasitranana sy fanafahana amin'io fandaminana fanentanana farany ary tompoko fanentanana farany dia eto be da be ny olona efa nanatrika ty croisade ty amina million maro mihitsy raha tany Afrika ndresahana tena be da be ary feno fahagagana tena mahatalanjona malemy mitsangana mona amin'ny teny eo jamba mahiratra amin'ny karazany maro satria misy dokotera koa miaraka aminy mijeriny koa ohatra hoe misy olona marary ny cancer marary fo ny olona maty hila ro karazana aretina maro zany sy fatoran'ny fana maloto tena hoe sitrana misy aza ny olona any mba voatra be fianakaviana fa le olona ny tonga ao mivavaka dia amin'le fotoana fanafahany mihitsy no sitrana le olana lavitra be any za zany tsy miteny akory hoe mijanona ny trano fa tongava manatrika an'io na izy ianao na izy tongava aloha satria kely de kely ara nikajana larobia tsy omby antsika mianakaverina Antananarivo fa ataovy zay tongavana aloha efa milamina tsara na ny parking na ny sécurité na ny fandraisan'olona ny eo ampita nikajana larobia moa misy le fanaovana tennis io dia efa misy parking malalaka be ao handraisana zay manana tomobile rehetrarehetra sady misy sécurité miandro koa misy polisy miandry dia tahaka izay koa ny ao anatiny ao na resaka sanatria zany diso be loatra ny olona dia efa misy mpitsabo misy ambulance misy rehetrarehetra zany efa vonona ny fandaminana ho atsika tsiraray avy handraisantsika fahagagana sy fanafahana tena azo antoka tanteraka izay amin'ity indray mandeha ty fa tongava maro izy vidipidirina le izy fa maimaim-poana
Akasitrahana ny Bishop Patrick Andrianarivo tao anatin'izay fanazavana ny croisade lehibe izay ho tanterahana ny 14 ny volana Aogositra ho avy izay. Fa nisokatra androany ny fivorian'ny filan-kevitra ny minisitra SADC izay aritra 2 andro ifantoka amin'ny lohahevitra 3 ny fivoriana mialohan'ny fionana ny tampony ireo filoham-panjakana ny 17 Aogositra ho avy izao. Lafo ny fambolena amin'ny fanangana na indostria ary ny fampiasana angovo azo avozana ankoatr'izay. Nandray ny fitantanana ny filan-kevitra minisitra ny SADC ho an'ny taona 2022 nanomboka androany ihany koa ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Rafaravavitafika Rasata ny fivorian'ny filan-kevitra ministra SADC izay hifarana ny alakamisy ho avy izao. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao nytoy tao amin'ny commune Ambohitrimanjaka sy Ambohimangakely ny varotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay fanaon'ny vehivavy malagasy miara-miainga hanamavanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao ny hetsika ireo ray aman-dreny tonga nanjifa tamin'ity androanyity izay velom-pisaorana manoloana izay hetsika izay kabainy loha. Fotoana iray mafy sy mahasahirana an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fotoana fampidirana mpianatra eny an-tsekoly tahaka izao. Antony karakarana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary isan-taona. Tsena manatona vahoaka sy manamaivana ny vesatra ireo ray aman-dreny. Nasarika mividy kahie teto VMM zany dia tsy mitovy amin'ny vidiny eny an-tsena fa milatsaka be mihitsy ny azo ny prix. Zany hoe mitsindro an'ilay ray aman-dren'ny mpianatra tanteraka mihitsy izy zany. Tena ilainay ray aman-dreny izay ray aman-dreny zany tena mba hoe raha azo atao hoe mba atao hoe indroa ao anatin'ny herinandro zany mba indroa izy mandalo eto Ambohimangakely satria mbola tena betraka ilay ray aman-dreny mbola tsy nahazo amin'ilay fitaovan'ny mpianatra. Tena sahirana tanteraka mihitsy ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao. Dia isaorana be da be izy amin'ny fitondrovana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Zao mihitsy vao mividy. Ie mbola tsy nisy vola moa fa vao nanangonangona dia reto aloha ny azo. Riako tamin'ny telele izy hoe eto misy an'le mpivarotra kahie mora ty dia lasa nandeha vidy taty. Izay mihitsy ny antony nandalako aty mba hoe manamaivana an'le vesatra amin'ny fidiran'ny mpianatra ilay izy. Isaorana aloha mikarakara, isaorana tompon'andraikitra malagasy miara-miainga, MMM. Izy ataony izy zareo manao eto foana, izy ataony. Tena manampy ary manalefaka ny vidim-piainan'ny ray aman-dreny. Dia makasitraka ny tompon'andraikitra. Taoriny tao amin'ny commune Tanjombato sy Ankarobato ny farany herinandro teo. Tonga teny Ambohimangakely ny mpikambana veonivo ny VMMM androany nanohy ny hetsika. Mare mampianatsanaka ny VMMM dia tonga manantona ny ray aman-dreny mihitsy izay manontany hoe inona ny mahasahirana ny zareo satria matetika ny tsy fampian'ny fitaovam-pianarana ankizy dia mitarika ny ankizy hivangabao iny. Mo ny VMMM koa mandeha makeny amin'ny grossiste izay dia manontany ny fianarana koa izay hoe inona ny fitaovana ilainy dia izay no entina ety satria matetika mantsy amin'izao efa soratan'ilay fianarana hoe ty marika, ty tsy maintsy ty dia izay ny VMMM miezaka mandeha makany fotony. Dia avy eo izay mitondra anazy ety amin'ny ray aman-dreny ety mba miala le frais koa le ray aman-dreny fa tena hita hoe sahirana amin'izao. Ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa dia nivarotra fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny commune Ambohitrimanjaka ihany koa ny TMMM na ny tanora malagasy miara-miainga. Efa 12 taona zao no nanaovany an'ity asa sosialy ity dia ao anatin'izay tena malahelo izay tanora malagasy miara-miainga satria tsy noeritreretinay mihitsy hoe mbola iandranay ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo dia izao fahatongavandray aman-dren'ny mpianatra izao zany hoe ny filavany anay dia manam-pirofo zany fa tsy mbola mandrotsy mihitsy Madagasikara fa mbola miembotra. Dia ty asa sosialy ataonay ity moa zany dia ho fanampianandreo ray aman-dren'ny mpianatra satria raha malala hoe tena efa sarotra izao ny vidim-piainana ny fampianarana koa mialafo hatrany dia izay no mahatonga anay hoe nanao an'izao asa sosialy izao dia ho tohizanay foana ilay satria ho fanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nandritra izay aloha dia tena faly mihitsy ilay ray aman-dreny hoe ambany dia ambany ny vidiny satria izay angalany anazy any amin'ny grossiste ihany no hivarotany anazy eto dia tena manamaivana ny ray aman-dren'ny mpianatra ilay izy. Itohy ny lasora ampitan'ny fiangonana katolika Rapitso Alaroby ary ihany Viliazo ny alakamisy 17 Aogositra ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga.
mialohany hidirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena miravina vonjy maika amin'izao fotoana ny toedra rà mahakasika ilay fandrodanana trano fonenana sy trano fiangonana ary moske tao ambody Ambohi Karivo Betainomby distrika ny Toamasina faharoa ho ny filohan'ny Mpinsolamy malagasy raha nanao fanambarana ny maraina teo efa ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana mikasika ny rarany tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao antony antsony izy ireo fitoniana mandra pisiny ny vahaolana matitra mikasika izay. Daniela Minorso. Nofoanana ny be midina nokasainy teo anivon'ny coalition des jeunes sy ny fikambanan'ny Mpinsolamy malagasy saika ho tanterana tany Toamasina faharoa tamin'ity androany ity. Nandefa iraka tany Toamasina ny tompon'andraiki-panjakana amin'izao fotoana ka andrasana izay ho akonra ny fanazavana. Noho ny avesaran'ity tranga ity dia nandraindraikitra amin'ny mampiahy azy ny finoana silamy eto Madagasikara ny fikambanana malagasy nanoratra tamin'ireo ambaratonga-pahefana rehetra teto amin'ny tany sy ny fanjakana tamin'ny alakamisy 4 aogositra 2020 mba samy hijery lalana mahana ny olana amin'ny fomba haingana. Noho ny fanerana rehetra izay nisy dia samy nandraindraikitra tandrifiaza ny ambaratonga-pahefana rehetra na anantoerana na taty amin'ny foibe. Efa nolosa am'izany isika izao, olon'ny finoana isika, olon'ny fifanajana, mitazona ny teny omeny ary masina ny finoana. Vahaolana no nangatantsika matoky ireo ray aman-dreny ara-pinoana anantoerana amin'ny firosoana amin'ny vahaolana mahatra isika. Mandritra izany dia miantso isika Mpinsolamy rehetra sy ny mpiray-tanindrazana ho tony fa anatin'ny fitoniana ihany no ahitana vahaolana. Atsatra ny fiantsiana amin'ny haino aman-jery. Andrasana araka izany izay vahaolana amin'ny tirara fandrodanana trano fonenana, trano fiangonana sy moske tao amin'ny fokotany Ambohikarivo, Betainomby, distrika ny Toamasina faharoa ity. Ratsihivina, trano fiangonana kristianina misa 2, moske iray, ary trano fonenana 270 izay ahitana olona narivony maro no narotana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny maraina ny 20 jolay lasa teo tao amin'ny fokotany Ambohisaina, distrika ny Toamasina faharoa, anaovana projet présidentiel fametrahana panneau solaire no antony voalaza fa nandrodanana ireo foto-drafitrasa ireo. Tranga izay tsy nisy fampilazana tamin'ny vahoaka akory, andrasana ny toy ny raharaha. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampilalam-baovao tamin'ity ality ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa amin'ny raha-pitsondry ary tombokilasy tombovaveloma tompo. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.